klasy tonokivavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra materiel ty aliny atalata faroamby-roapolo ny volana aogositra 17 ity asena mpanajana no araka izany anaraka ny vaovao io hatramin'ny farany izataratsika ny vaovao amin'ity ariva ity dia ny pejin'ny politika tsy afaka nanatanteraka ny hetsika saika ataony tetsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny Hery ny fanovana. Vao maraina dia efa tomefy mpitandro ny filaminana manodidina ny toerana miambina izany toerana izany. Nametraka fangatahana teny anivon'ny fitsarana anosy ny mpitarika ity hetsika ity entina anafoanana ny didy izay navoaka ny prefektura ny polisy fanadiadina. Tsy tanteraka ny hetsika izay nohevezin'ny Hery ho an'ny fanovana totosaina manomboka androany etsy amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina. Nihidy ny kianja ary nambena ny mpitandro filaminana. Ny mpitarika ny hetsiky ny mpanohitra kosa dia teny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana izy ireo. Nametraka ny fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitra laharana 300 mid tsipika pref Paul tsipika AG izay navoaka ny préfecture de police ny 20 aogositra. Mandrara ny hetsika eny amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina. Mitaky ihany koa izy ireo ny fanafoanana ny réquisition ny ireo mpitandro filaminana ny Hery ho an'ny fanovana. Omaly riva tamin'roa zay nisy ny antso natsoa secrétaire préfet dia tonga tany dia azonay omaly riva le ino izy ity le décision zany dia nangataka koa zay hoe nareo ve nanao réquisition dia tsy mahafantatra an'izany zaho izy madama fa tiny nasy omeny anao. De omaly riva zany tonga de dressenay les demandes sur exécution c'est les demandes d'annulation les décisions kan tianay fa marina anakroa zany ny recours nataonay ihany recours en annulation les décisions mandrara le tsy fivorina de nangataka koa recours en annulation les réquisitions nataonay koa zany sur exécution les décisions sur exécution les réquisitions efa enregistré ato amin'ny tribunal administratif zany les sur exécution nay sy le annulation nataonay karaka le niteneninantsika maly selon l'article 69 de la loi 2001/025 relative amin'ny tribunal administratif de suspendu avy hatrany les décisions prononcées les fandrarana anay anao le famorim-bahoaka sy les décisions portant les réquisitions maramila reo maniry anay hiditra anatin'ny zavatra io. Ny zavatra ataonay zany etreto avy eto dia ndeha anantony ny préfet sy reo be maramila reo nahazo an'ity zay tompoko dia ahoana indray tsy fanaovana amboletra ny fanehoan-kevitra zavatra ataontsika dia exercice des droits fa tsy vitany amboletra io andeha fanantony amin'ny préfet sy reo hiérarchie militaire reo zany zay hitondran'ireo amin'ity didy ity dia ho hitatsika eo zay tohiny nanamafy ny teo anivon'ny DFP sy ny Hery ho an'ny fanovana fa ny fitsarana irery ihany no tompony teny farany amin'ny tsiraraha ity. Raha ny lalàna dia foana avy hatrany vampany voavoapetraka ny fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitry ny préfecture de police manafoana ny hetsika izay totosain'ny fanohitra eny amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina.